Ny ala isan'ny fototra miantoka ny fiveloman'ny zanak'olombelona na ara-toe-karena na amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo sy rivotra madio. Tao anatin'ny taona maro anefa izay dia hita fa miapotika tsikelikely ary tsy mitsahatra mihena ny ala ka namela tany karakaina sy vokatra tsy maro amin'ny tontolo iainana. Misy fiantraikany goavana amin'ny fiainan'ny tatsapa-mokatra sy ny fivelomany ny faharipahan'ny ala. Miratsy mantsy ny tany fa ihany koa miaritra ny lalan-drano izay antoka ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa famokarana. Niona tamin'ny Ramahery Soamamitiana, tantsaha iray mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay monina amin'ny tanàna iray antsoina hoe Antsampanana Amboditavolo amin'ny distrikan'ny Vatomandry ny teknisian'ny tranobe ny tatsapa-mokatra. Miasa saina mafy ny amin'ny fahampitehan'ny ala amin'ny faritra Atsinana ny Mampitiana ary tsapany fa ny fandripahana ny ala sy ny zava-mananaina no mahatonga ny fiovan'ny toetrandro. Raha ny fiovan'ny toetrandro zany amin'izao fotoana misy zao hita hoe miaratsy ny zava-misy aty toerana tontolo ambanivohitra satria ny tsy mifanaraka intsony zany ny zava-misy tamin'ny andro taloha sy amin'ny andro ankehitriny ny ainandro sy ny orana zany efa tsy milahatra ohatran'ny tamin'ny andro taloha dia hita hoe ny tontolo ambanivohitra zany sy mba anatin'izay ihany izay satria tsy ampy ny otsakorana indrindra ny tontolon'ny fambolena. Tao anatin'ny tetikasa FFF niarahany tamin'ny fekirita masin'ny hafa ho Madagasikara dia maro ireo tohana ny fampizarana ahafahany tantsaha miatrika ireo vokatra tsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Nandritra izany indrindra no nahatsapany fa ny fambolena-kazo no vahaolana voalohany amin'ny fanalefahana ireo vokatra tsy ireo. Mitazona ireo entona mangejana ny hafanana izay mahatonga ny fiakaran'ny hafanana ny hazo, miaro ny nofo tantsoka ao andriky ary mitondra sakafo sy rano an'ny olona sy ny biby fiompy. Fa ihany koa manampy amin'ny fampitomboana ny fidiram-bolan'ny tantsaha. Izay zany ny tanatin'izay niarahana izay tamin'ny fikiritama na teo alohan'izay dia efa namboly hazo isaky ny fambolea-kazo isan-taona dia mamboly hazo ny fikambanana. Tena maharesy lahatra anay zany dia niarovana ny tontolo iainana voalohany faharoa moa zany mba harakotra ala nyty Atsinana nyty ho lasa tontolo maitso satria somary ngaza ny tany Atsinana nyty somary sady simba dia mba hiverenan'ilay tany indray amin'ny lohany dia resy lahatra izay hoe andao arovana tontolo iainana, andao arovana ty tanyntsika ty hobolena hazo mba ho an'ny taranaka sy dimby any. Resy lahatra ary mampitiana sy ny fikambanana tafa izay tarihany. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia namboly hazo mahery ny 9 hektara ny fikambanana ankoatra ireo izay efa amboleny amin'ny tany mpikambana tsirairay. Karazan-kazo maro toy ny eucalyptus, acacia, grevillea fa ihany koa cannelle no ambolen'ny mpikambana ankoatra ireo hazo fihinam-boa. Araka ny traikefan'ireto tantsaha ireto dia tsy mandeha ho azy ny fambolena-kazo fa mitaky-dravitra sy fanarahana teknika tsara mba hampahomby azy. Ireto ary misy dingana azontsika arahana mba hampiroborobo ny fambolena-kazo izay ataontsika. Voalohany, ilaina aloha ny mifidy tsara ny zanakazo volena mba hifanaraka amin'ny toe-tany sy ny toe-trandro ary indrindra ny filantsika tantsaha. Faharoa, ilaina ny manao lavaka ngeza mba hampivelatra tsara ny fakan'ny zanakazo. Atao 40 cm ny halavany, 40 cm ihany koa ny sakany ary 40 cm ny halaliny. Mandritra amin'ny fotoanan'ny orana no atao ny fambolena-kazo satria mila rano betsaka izy ireny. Rehefa voatsatoka ny zanakazo dia totofana bozaka mba hitazomana ny hamandona. Ilaina diovina ny manodidina ny zanakazo mba tsy ho lanin'ny bozaka fotsiny ny sakafony ary mba hiarovana amin'ny afo. Ary aza adino ny manisy aro afo ho fiarovana ireo zanakazo izay voavoly. Mety everintsika ho toy ny dingana kely ny fambolena-kazo saingy mandray anjara lehibe ary misy fiantraikany eo amin'ny planetantsika sy ny fahafahantsika mamokatra ny fanaovana azy. Tsy tombontsoa ny olombitsy ny fambolena-kazo fa rehefa mamboly azy isika dia miaro ny tontolo iainantsika, manatsara ny fahafahantsika mamokatra ary indrindra afaka miantoka ho avy maharitra ho an'ny taranaka ho avy.